mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika tratra ity zoma fa 5 ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Deutéronomie toko fa 4. Deutéronomie toko 4 andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anio no andidian'i Jehovah-Andriamanitra ho anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo, ko tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Fa efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra ho izy, ka andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao, ary haino ny feony. Ary Jehovah kosa efa nampiteny anao androany fa firenena rakitra soa azy ianao, arak'izay nolazainy taminao, mba hitandremanao ny didiny rehetra, tsy hanandratana anao ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra, ary mba ho firenena masina ho an'i Jehovah-Andriamanitra ao ianao, araka izay efa nolazainy. Ray masina, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Teny mamy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ry havana izany teny izany. Teny mamy satria mampatsiaro ny zanak'Israely fa rakitra soa azy ho an'Andriamanitra izany ny zanak'Israely. Isika mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana, rakitra soa ho an'Andriamanitra. Ary tsara dika ny teny malagasy hoe rakitra soa, milaza fananana manokana, zay no raha ny teny Hebreo nandikan'ny teny malagasy hoe rakitra soa dia toy ny fananana manokana, toy ny zavatra navahana manokana, zay le teny Hebreo, fa nandikan'ny teny malagasy hoe rakitra soa, efa rakitra fa mbola soa ihany, zany hoe tena fanamafisana mihitsy fa tena manokana ny zanak'Israely, tena manokana ny tson'Andriamanitra antsika, tena tian'Andriamanitra, navahan'Andriamanitra. Hoy manao hoe tena teny mamy ity teny ity. Fa raha mamaky ity ny jiosy amin'izao andro ankehitriny izao, mamaky an'io koa ny jiosy tamin'ny andron'i Mosesy, dia tsy de zay loatra no hitany, zay tena teny mamy zay loatra, fa teny mavesatra no nahitany an'io teny io. Teny mavesatra satria teny izay ataontsika hoe handraikitra, responsabilité be, handraikitra be mihitsy no fahitany an'io teny io. Fa isika kristianina moa mahafantatra ny lanjany antsoina hoe fahasoavana, dia mahatsiaro manokana fa tena teny mamy, marina fa handraikitra le izy, saingy izao fahasoavana no hijerentsika an'io, tena fahasoavana no hijerentsika an'io, fa zay vao hoe handraikitra. Inona ny antony? Raha ohatra ka mijery ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny zanak'Israely isika eto, dia ny zanak'Israely dia nihevitra mandrakariva, ary izay ny fiheveran'ny fariseo sy ny sadoseo mba ny mpanoratan-dalàna dia amin'ny testamenta vaovao. Fa izy ireo dia noheveriny fa ny fiezahany hanaraka lay lalàn'Andriamanitra, ny fiezahany hanaraka ilay didin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Fa raha mamaky tsara ny Deutéronomie manontolo isika, na mamaky mihitsy aratra any am-piandohana, dia diso zay. Inona ny diso? Diso ny fiheverana fa ny hoe ny fiezahantsika no mahatonga antsika ho masina, ny fiezahantsika no mahatonga antsika ho tsara, ny fiezahantsika mahatonga an'Andriamanitra ho tia antsika. Tsy zay loatra, zava-dehibe ny fiezahantsika, tsy maivana akory, fa tsy zay ny voalohany, conséquence na vokatra zay. Fa inona ny voalohany? Voalohany dia izao: tia antsika Andriamanitra, tia ny zanak'Israely Andriamanitra, dia ny fidy ny zanak'Israely ho rakitra soa azy fotsiny, ho fananan'Andriamanitra manokana.
Ary zay tena sarobidy mihitsy zay. Raha ray amantsika mirehetra manao hoe za ange ny fidian'Andriamanitra ho mpanompony satria tsara e. Raha anona tsy nifidiny satria mpisotro toaka, raha anona tsy nifidiny satria mpamono vady, raha anona tsy nifidiny satria mpijangatsanga, raha anona tsy nifidiny satria mpangalatra. Mety mieritreritra an'izay tsika sanatria indraindray. Zay mihitsy moa ny fieritreretany zanak'Israely manao hoe zay le voambolana hoe jentilisa. Hoe izy nofidin'Andriamanitra satria tsara izy, ary zay tsy nofidin'Andriamanitra de ratsy. Tsy de zay loatra akory ny sary ny lojikan'Andriamanitra, tsy zay loatra. Tsy hoe rehefa tsy nofidin'Andriamanitra de tonga de very mandrakizay, tsy zay loatra. Samy tian'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Tsy misy olombelona tsy tian'Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana. Tsy sitrak'Andriamanitra ho very na singan'olona anankiray ary. Tsy sitrak'Andriamanitra ho very na nahirana n'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra sy ny voarin'Andriamanitra rehetra. Fantatsika tsara mihitsy fa nanahirana n'Andriamanitra nanamboatra ny tany, nanahirana n'Andriamanitra nanamboatra ny zavaboary, nanahirana n'Andriamanitra nanamboatra ny olombelona. Noho zany marary an'Andriamanitra ny olombelona rehetra sy ny zavaboary rehetra. Fa ny hoe nofidin'Andriamanitra manokana isika, nofidin'Andriamanitra manokana i Abrahama, nofidin'Andriamanitra manokana ny fiangonana, de zao navahany manokana mba hitondra ny famonjeny, navahany manokana mba ho fantso na hampita ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Fa tsy hoe akory tsara noho ny hafa, tsy zay loatra. Fantatsika fa raha makina tahaka ny Abrahama tsika dia asehonao ny genéalozikan'ny Abrahama na ny tetiaran'ny Abrahama fa olombelona tahaka ny olombelona rehetra ihany Abrahama. Saingy notsoahan'Andriamanitra tao amin'ny tontolo misy azy ary dia nampanantenan'Andriamanitra ho famonjena ho an'ny olona rehetra. Ary nasehon'ny Genesis 2:20, 2:10, 2:20, fa tsy nisy niankina tamin'ny Abrahama na kely akory aza ny fifidianan'Andriamanitra, fa Andriamanitra fotsiny no nifidy any Abrahama. Nifidy any Abrahama tsy avy amin'ny Abrahama lay antony, fa avy amin'Andriamanitra manokana rery ihany. Safidin'Andriamanitra fotsiny io. Noho zany ny mahampino anao na ny mahampino antsika de zao tena safidin'Andriamanitra manokana. Tsy mérite zany io. Tsy hoe satria za tsara, satria za zao mendrika, zay mahatonga atsika hitakiana fanetretena. Hitakiana fanetretena satria zao nantsoin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra ho rakitra soa azy satria tiany fotsiny zao. Aloha tsika manao hoe tsy hoe satria akory ny afa-tsy kristiana de tsy tian'Andriamanitra. Reny ny tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny firitsan'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny asa zay ataotsika, amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fitezam-panahy, amin'ny alalan'ny fizarana fifaliana. De zao miandry antsika ireny olona ireny. Ary zay mahatonga hoe lasa fahasoavan'Andriamanitra nahatonga atsika ho kristianina, mazava be zany. Fahasoavana nahatonga atsika ho rakitra soa an'Andriamanitra. Ary zay fahasoavan'Andriamanitra zay indray manjary tonga inona? Manjary tonga andraikitra zay rehefa avy eo. Tonga andraikitra ka hitaomana lay hafa ho an'ny Kristy, hitaomana iretsy ivelan'ny vala. Maharary an'Andriamanitra koa ro ivelan'ny vala reo, ro mpanompo sampy reo, ro manana toetra totsika hoe tsy mendrika araky ny filazantsara reo, tsy ny hitsaran'ireo akory no antondiantsika ety anivon'ny fiarahamonina, fa ny taonan'ireo any Jesoa. Mandreraka be izy ireny indraindray satria mahery setra, masika, mitsara atsika. Fa izao itsika nge tao anatin'ireo ihany nantsoin'Andriamanitra. Itsika nge tsy hoe anjely nidina avy any an-danitra, fa ohatran'ireo ihany koa tsika taloha, saingy efa nohamarinina hoy Paoly amin'ny Romanina 9:9, efa nohamarinina ianareo, efa nohamasinina ianareo fa tao anatin'ireo zanak'izao tontolo zao reo ihany nge isika no nantsoin'Andriamanitra manokana tahaka ny Abrahama. Nasehon'ny bokin'ny Genesis tsara fa zanaky tery i Abrahama. Tery zany dia mpanompo samy mpitahiry ody. Fa tao anatin'izany no nandraofan'Andriamanitra ny Abrahama, nongotany tamin'ny fotony mihitsy
dia nataon'ny firenena vaovao de ohatr'izay koa tsika rehefa nantsoin'Andriamanitra ho kristianina dia no niheriny fahasoavan'i Jesosy de tonga ampino ary tsy afaka mijanona am'izay hoe nandray zay fotsiny tsika tsy afaka mijanona am'izay nandray zay tsika fa diso eo anatrehan'Andriamanitra isika raha hoe bodotsika samyrery ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy maintsy maninona isika tsy maintsy mizara isika tsy maintsy mijoro vavolombelona isika satria tsy maintsy ametrahana fanontaniana na iza pino tsy maintsy ametrahan'Andriamanitra fanontaniana hoe inona ny nataonao tamin'ny fivahinianao tahaka an'ireo nomena talenta 5 talenta nomena talenta 2 arak'izany da mena talenta 1 amin'ny matitiko fa 520 zany hoe ity fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika ity ina le fahasoavana tsy hoe materiel zany mikely indrindra fa lay itsika tonga kristianina isika nahafantatra n'Andriamanitra isika manana lay fehidanana lay paix intérieur manana lay fehidanam-po ao anaty ao de izao tontolo zao ange tsy manana an'izany tsy hitanao ve mifahasiahan'izao tontolo zao tsy hitanao ve ny aromotan'izao tontolo zao ny herisetran'izao tontolo zao tsy manana an'izay anananao de mila anao izy mila atsika izy hitondra zany fiadanan'i Jesosy zany hitondra le filazantsaran'i Jesosy any anivon'ny fiarahamonina mafy fantatsika rehetra fa mafy ny fijona vavolombelona mafy ny andray ny herisetran'izao tontolo zao ny faranatsian'izao tontolo zao atsika ny fankalan'izao tontolo zao atsika ny fanendrikendrehan'izao tontolo zao atsika be dehibe ny zay mety ho mahazo atsika fa Jesosy nge efa nampiomana atsika mihitsy izy manao aza matahotra riondry vitsy aza matahotra fa tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodianareo fa izao zanak'ondry rakofa ny fahasoavan'ny tompo ka tsy afaka hanao na inona amintsika ny ambody miavako malala hoy tsika manao hoe raha mamaky ity Deutéronomie toko 5:20 ity isika de atsiaro hoe teny mamy izy ity teny mpitiavana izy ity inona mahateny mpitiavana azy inona mahateny mamy azy inona mahateny mampahery azy fa tsy hoe teny masika tsy hoe teny manantitrantitra ny manao hoe raha vo tsy arahanareo ny lalàna de very anareo tsy zay loatra ny hevitra io satria raha mamaky tsika de azo vakina am'izay io fa tena mamaky azy amin'ny solomasony soratra masina manontolo isika satria rehefa mamaky soratra masina dia tsy hisarahany amin'ny baiboly amin'ny toko hafa io baiboly io andininy io fa raha ohatra ka ity andininy 5:20 ka hatramin'ny 6:20 amin'ny Deutéronomie 5:20 ity no vakitsika amin'ny baiboly manontolo de tsotra be no heviny tia atsika Andriamanitra tia ny zanak'Israely Andriamanitra tianao Andriamanitra efa rakitra soan'Andriamanitra ianao zany hoe efa an'ny tompo ianao fa izao no takiny zao no afatry ny tompo efa an'ny tompo ianao de izao mba ho fiarovana anao tsy ho simba de tandremo ny lalàn'Andriamanitra lay lalàn'Andriamanitra zany amin'ny fotoana io tsy tanjona ny didy folon'Andriamanitra reo fitsipik'Andriamanitra zany tsy tanjona akory tsy tanjona fa zavatra ho fiarovana atsika ny hevitra io tsy hoe ajaina le lalàna mba ho zanak'Andriamanitra hajaina le lalàna mba ho rakitra soa fa efa rakitra soa zany hoe alaivo saretsaina hoe efa ao an-trano ianao efa ao an-trano fa mba hahatonga anao fiarovana ho ao an-trano mandrakariva de zao ity le fefy fa tsy hoe ity le fefy ka mbola nivelan'ny trano ianao dia hiditra ao anatin'ilay fefy tsy zay ndray mantsy nijereny zanak'Israely azy de izao sy nijerentsika ny mahakristiana de hoe ity le lalàna ity le didy folo ity le sitrapon'Andriamanitra ka izao mba hahatonga aho zanak'Andriamanitra de ajaiko reto ataoko reto tsy zay ka raha izay de tsy fahasoavana itsony ny fahasoavana fa ny mahafahasoavana ny fahasoavana de zao mena maimaimpona tsy niankina taminao foana ny fahasoavana raha vo niankina taminao fotsiny io raha vo niankina tamin'ny fahalalàna raha vo niankina tamin'ny fiaviana raha vo niankina tamin'ny taona raha vo niankina tamin'ny fahendren'olombelona raha vo niankina tamin'ny bika manendrika raha tsy fantatro
de zao tsy fahasoavana intsony izy fa ny mahafahasoavana de itenen'ny tompo anao hoe efa natsoky anareo niala avy tany Egipta raha ohatra ka niantso ny zanak'Israely Andriamanitra nge andevy tany Egipta ny zanak'Israely no andevozina tany Egipta ke zanak'Israely tsy misy mihitsy eo nanao hoe nafahako avy tany Egipta nareo satria tsara satria nanompo ahy satria nareo fadiran'ovana satria nareo mahantra satria nareo nijaly de natsoky ianareo zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra zany tiavako malala de zay mahateny mamy azy ity hoe nantsoin'Andriamanitra isika na de mpanotara na de tsy tsara aza jereo nge tantaran'i Madagasikara zany David Jones sy Thomas Pevane zany nge tsy hoe rangaha antitra be fa 30 taona na 50 taona na 70 taona olona 3 taona nge zany olo zany tamin'olona 3 taona sy 2 taona zany David Jones sy Thomas Pevane zany noho ny rahan'Andriamanitra ho aty Madagasikara mba halaivo saretsaina zazakely nge zany any miala avy any amin'ny firenena avy any Eropa ho aty am'le firenena tsy mbola fatany hatr'izay ny ainany mbola tsy nisy GPS tsy nisy karta tsy nisy fanakaty fotsiny izy hitoro ny filazantsara everina ho kisendrasendra ve zany de tena everina ho kisendrasendra ve tsy isy kisendrasendra mihitsy raha tena mamaky tsara ny tantaran'ny firenena sy ny tantaran'ny filazantsara eto Madagasikara de Madagasikara tsy isy eritreritra mihitsy kisendrasendra alaivo saretsaina zany fahasoavan'Andriamanitra tanora kely ny zanakao aza alefanao mandeha manao vakansa etsy asa ataoko hoe etsy La Réunion na etsy Maurice na etsy Majunga na etsy Toamasina na alefa mianatra Ampitain-Dranomasina efa telefony isaky ny tapakandro fa tamin'izany fotoana zany anke tsisy nininy fa nandeha fotsiny reo olona reo hoe andeha ho any Madagasikara andeha ho any Madagasikara volana septambra tahak'izao mihitsy nanomboka ny asa volana septambra tamin'ny taona 1870 niasa nampianatra tany Toamasina tanora kely na le tenin'le firenena ary tsy hay teny tsy nahay teny malagasy angizy reo lahy fa de andao fotsiny ohatrany hoe mora le fotsiny fa zao le fanamasina nitondra azy raha tena mandinika tsara ny tantaram-piangonana de hitanao hoe nisy tanana nitondra alaivo saretsaina hoe maty taty iny vady aman-janak'izany olona izany ny olona mantsy mitefany ankana andeha taty fa izy de reo lahy reo anke tsy mora koa ny tantara satria mantsy hoe de tonga taty izy de nanolo tena de tonga taty tsy izay ny tantara raha mamaky tsara ny arsiva ny arsiva moa zany any voasoratra tsara zany ao ny tantara ny tasoran-tanana izy reo lahy mitantara fa tsy mora ady am-panahy be nge vao tonga taty reo tanora reo lahy reo ady am-panahy tsy hoe tonga de nanao affectation ohatran'izany tsy zany marina fa tantarain'ny pasteur Rabary ao anatin'le daty malaza ohatrany somary tsotsotra hoe de tonga de nanolo teny izy reo lahy de zao fa tsy tsotsotra ohatr' zany le izy rehefa tena raha mamaky ny soratanany tsara hoe zao raha tena mamaky ny correspondance ny fanaovan'ny David Jones tamin'ny comité anao de hita hoe aive tsy tsotra kely ohatr' zany aive taraina mafy an-dranomasy reo olona reo aive reo olona reo nisy fotoana tena kivy nisy fotoana mbola ao anatin'ny fiofanana kivy efa manao hoe tena Andriamanitra andeve zay za tsy andeha zay tsy andeha efa misy fotoana tena azo lazaina hoe tena nanipigan mihitsy izy reo lahy ahoan'Andriamanitra indray mantsika mieritreritra hoe mora lay izy fa tena fahasoavan'Andriamanitra nahatongavan'ireo olo reo olo reo taty Madagasikara maty taty maty ny vadiny Jones maty ny zanak' Jones maty Pevane teny mianaka Jones rery ny tonga teto Antananarivo ary jereo ny miracle eo tonga teto Antananarivo Jones ny fiezakazaky ny filazantsara sy ny fizinana filazantsara ahoana ny tsy lazanao ahoana ny heverinao fa niankina tamin'ny fiezahan'ny malagasy tsy niankina tamin'ny fiezahantsika malagasy mihitsy fa niankina tamin'Andriamanitra mahadiodio nahatonga atsika ho kristianina raha mamaky ny tantaranao sy mijery ny atotanisa isan-karazany de ho tsapanao ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara hoe andray 20 taona monja teto Madagasikara ary Jones 500 taona akory ary de efa misy olona firy niova kristianina nandray an'i Jesoa
Lefako malala ny tsy tokony ho adononao zany mahateny mamy ty teny ty de zao manao hoe tian'Andriamanitra ianao. Noho izany hajao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe hajao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tian'Andriamanitra ianao, tsy hoe hajao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho zanak'Andriamanitra ianao. Eny zava-dehibe zay fa izao teny efa zanak'Andriamanitra ianao, efa zanak'antranon'Andriamanitra, efa novidiny tamin'ny rano ny zanany malalany, teny efa tiany ianao rakitra soa de izao matoky mba mandeha any tiavo Andriamanitra. Zay io teny io manao hoe hajao ny lalako tiavo amin'ny fonao, tiavo amin'izay Andriamanitra satria efa zanany ianao zao. Lefako malala zay no ataontsika hoe mampiavaka ity teny ity, teny manasikasina ny fitiavan'Andriamanitra nefa teny manome andraikitra indrindra koa ny zanak'Andriamanitra, mandray andraikitra, mampandray andraikitra antsika manoloana ny fifidianan'Andriamanitra sy ny anson'Andriamanitra. Tsy tokony ho tafandromandry mihitsy ny mpino fiangonana ry havako satria tenan'i Jesoa ety ambonin'ny tany. Tsy tokony ho tafandromandritsika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsika nge tian'Andriamanitra raha ifenanao isan'andro nge aza manany amin'io, aza io foana ny ferotanao aina, ahoana no hoanitra, ahoana no tafiko, zany anjentilisa zany ho Jesoa. Fa ianao meno ny tompo anao foana io, ianao nge zanaka tranon'Andriamanitra, ianao nge tian'Andriamanitra noho zany matoky de minomy fitiavan'Andriamanitra anao. Fa izao sainy tsara le hoe katsao no fanjakan'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra fa omeny anao fotsiny, ka ataon'Andriamanitra kadoanao fotsiny ny zavatra rehetra. Lefako malala am'izao herinandro madiva ifaranay zao de mampahery antsika Andriamanitra fa tiany isika de nomeny andraikitra isika hizarany lalàna sy ny lalany sy ny sitrapony ampahafantatra zany amin'ny hafa, ampahafantatra le fahasoavan'Andriamanitra koa amin'ny hafa mba ho mpiombona fanimpona amintsika koa ny hafa, mba handray an' Jesoa koa ny hafa. Lefako tompony amenao hafanampo, amenao fifaliana ary atsiaro ianao amin'ny fiainanao isan'andro fa tian'io Andriamanitra io, tianao io Andriamanitra io de ho tia azy koa ianao. Ary rehefa tianao izy satria tianao de izao hainao azy ny hanaja ny sitrapony, vitanao ny hanao zay afaly azy ary vitanao ny hanaja ny sitrapony. Fa afaka sika tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny teny manomenao anay fa rakitra soa anao zahay, anao manokana izahay, tsy an'izao tontolo zao fa efa anao. Fahasoavanao no matoy izahay anay tahaka izao, nanahirana anao, ny sahirananao zahay de misaotra tompo fa miandry anay ho vavolombelona ianao ary mitona anay tsy ho tafandromandry amin'ny fitohinan'ny filazantsara, mitona anay tsy ho tafandromandry amin'ny fizarana ny fiainana feny fedanana ao aminao Andriamanitra de omeo anay tompony fo matoky fa Andriamanitra miaraka aminay mandrakariva ianao, tsy manary anay, momba anay. Ny fahatsaranay de tsy avy aminay fa avy aminao, ny fahamasinanay de avy aminao, ny fifalianay sy ny fiadananay de avy aminao de ataovy mahajoro vavolombelona zany fahatsaranao zany zahay. Vavakizay Jesoa ny asanay vavakizay Jesoa an'ny tokantranonay, ho an'ny mpiray tanindrazana aminay, ho an'ny fiangonana izay misy anay tsirairay avy hanimpona ianao de taio tompo am'izao fotoana madiva, fotoana ifaranan'ny iavin'ny zanakao malalanao itsara zao tontolo zao araky ny afatry ny teninao manao efa akaiky ny fanjakanao de omeo anay ny faharetana amin'ny fanimpona eo am-piandrasana ny fiavianao Jesoa. Fa matoky zahay fa tsy hamela ny fiangonanao sy tsy hamela anay irery ianao fa hitahy anay mandrakariva mandra-patoka ny fahataperan'izao tontolo zao. Amin'anao Jesoa, amen.